miaraba anareo ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny anomboana anazy toy ny mahazatra dia ny sara izao amin'ny zana-bolana raha ny zava-misy aloha zany dia mbola azo lazaina fa miovaova trano aloha ny tsiokan'ny rivotra ary malefaka izay manome vahana ny orana tandrivondraony izay indrindrindrindra ny tapakandro hariva izay hitantsika amin'ny atsepiriany rehefa avy eo moa ny tena mahakasikasika an'izay fa ny maraina zany dia mbola maina aloha ny andro saika manerana ny nosy zany ankoatra ny any amina faritra vitsivitsy ny maripanatsika ihany koa anatin'izay ny maraina mety mahatsapa mangatsiaka ny hariva ihany koa torak'izay fa ny atoandro kosa dia mbola mafana be ny andro hitantsika izay iainana zany zay atao anatin'ny 3 andro ho avy raha ny toetrandrontsika aloha ny rapiso vao maraina dia misy ny tandrivondraona any amin'ny faritra analanjorofo sy ny faritra atsinanana mety mahazo an'izay ihany koa ny morontsiraky ny faritra sofia ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny apiso tolakandro dia mbola somary maimaina aloha zany raha ny morontsiraky madagasikara indrindra ny any amin'ny morontsiraka andrefa ny nosy iny mandrahona kosa ny andro any faritra analanjorofo sy ny faritra atsinanana mety misy tandrivondraona ihany mandalo ao anatin'izay ny ambiny dia miandry orana tandrivondraona mitsitokotoko zany ny tapakandro hariva ho an'izay rapiso izay hatrany ny maripana ho vinavina ho an'ny voatany manokana 5 ny ambany indrindra raha any amin'ny faritra vakinankaratra ny morontsiraka kosa misy hatreo amin'ny 12 degré celsius hitany amin'ny faritra ivadivavy ary ny morontsiraka andrefana kosa misy mahatratratra any amin'ny 20 degré celsius ny maripana ambany indrindra ny ambony indrindra kosa ho an'izay rapiso izay raha ny avoatany manokana dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 ny morontsiraka 19 ka hatramin'ny 13 degré celsius hitantsika any amin'ny faritra sofia any ny andro ny azoma kosa indray misy hatrany aloha zany ny orana ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny avoatany fa ny maraina aloha somary mbola maina ny morontsiraka atsinana ny nosy sy ny any amin'ny ilany andrefana kosa no ambalika tanteraka hatrany ny masoandro torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendro ny avaratry nosy mandraondraona ny andro ny ambiny araky ny valolazaina tao dia misy ny tandrivondraona ho an'ny tapakandro hariva ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny zoma izay dia eo amin'ny 20 degré celsius zany hoe tsy dia miova firy zany ho an'ny avoatany torak'izay ihany koa ny morontsiraka madagasikara iny mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra vinavina ho an'izay andro ny zoma izay hitantsika any amin'ny faritra sofia hatrany amaranantsika azy ny andro ny sabotsy dia amin'ny ankapobeny aloha somary efa miverina maimaina kely indray aloha zany ny andro any avoatany sy ny morontsiraka moa zany mbola mitoetrany izay andro maina izay ny orana mitoetratrany koa any amin'ny faritra sofia sy ny faritra diana iny ary saika mety ahitana tandrivondraona ihany koa amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany ny tapakandro hariva any amin'ny faritra melaky boeny ny ilany andrefa ny faritra bonglava sy betsiboky iny mandraondraona zany izy fa mety isy ihany ny orana tandrivondraona ao ana distrika sasasasany ao anatin'izay ny maripana ho vinavina dia somary misy filatsahana kely zay ho any analamanga sy vakinankaratra fa raha mitaha kosa amin'ny 2 andro zany hoe ny andro ny alakamisy sy ny zoma nefa dia somary kely ihany izay fianana maripana izay ny ilany atsinanana no misy filatsahana ny maripana indrindra ny any amin'ny morontsiraka atsimo atsinana ny nosy iny miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefa ny nosy izay ny meteotsika tamin'ity androany ity raha pizindray fotoana manaraka veloma toy